dia mamerina miarahaba antsika rehetra ny tena koa ny ambassadeur ny Soaziadia no mandroso atao tokantrantsika indray ny amin'izao fotoana izao larana faharoapolo ny fampianarantsika niteraka Andriamanitra tandea izay ny lohateny hoe ary ny fanaporofona fa niteraka izy araka ny soratra masina manana mbola aoriana ny ambassadeur ny Soa dia naporofo amintsika ny zavatra tsy hita maso indray satria tsy maintsy miditra ny antsika noho ny amin'ny fanontanian'ny olona izay tsy maintsy ho valiana mihitsy moa zany dia tsy maintsy miezaka foana ny amin'ny hoe ho tonga ho any fiainana mandrakizay daholo rehetra rehetra na iza zany ka ny fanaporofona voalohany ilay hoe tsika amin'izany dia tsy maintsy mengy amin'ny soratra masy araka ny teneniko teo hoe raha ohatra antsika zany anaporofo fa hoe Andriamanitra zany Yehosoa zany dia tsy maintsy anaporofo-tsika aloha fa niteraka eo Andriamanitra io tsy maintsy niainga tany nareo mantsy nafantatra ny Yehosoa raha tsy efa izy tonga dia tia tany ty lozika zany fa tsy maintsy ampahafantarinareo ny antony natongavany tetya hoe tena nisy teny laza tsy maintsy natongavany tety zany ve ary tsy maintsy misy teny milaza ny fomba nandehanana akety koa ve sy ny mikasikasika ny amin'izay dia tena hitantsika zany zay fa misy tokoa ary zay le naporofona amintsika aloha mbola miainga eo amin'ny tenin'ny mpaminany sy ny salamo any foana no resantsika zay any amin'ny lalàna sy ny mpaminany ary ny salamo ka reo moa zany ny teny foana ao anatin'ny teny jiosy manambara ny mombany amin'ny jiosy ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny jiosy dia ao amin'ny lalàna no ahitana azy dia ao amin'ny tenin'ny mpaminany no ahitana azy ary ao amin'ny tenin'ny salamo satria ao amin'ny salamo koa ny mpaminany no miteny dia aotsika mahita an'izany teny rehetra zany ka andao antsika hijery ny ten'Andriamanitra izay milaza ny mikasika ny amin'izay hoe tena niteraka tokoa ve io Andriamanitra io hoe misy ve zany teny zany ary mitombona ve zany teny zany dia valy teny amintsika sady tena misy ary no mitombona ary tena marina mahitsy be ny teny amaky soratra masina atsika araka voalaza ao amin'ny salamo faharoa ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahavalo no vakitsika salamo faharoa nomoko andininy fahafito ka hatramin'ny fahavalo salamo faharoa andininy fahafito ka hatramin'ny fahavalo noke vakitsika ny tenin'Andriamanitra mikasika any amin'izay hoe niteraka avy Andriamanitra dia tena miteraka mihitsiny izy ilaza zava-boateny aho dia valaza tamiko hoe zanako ianao zany ho niteraka anao androany tena mahazava be mihitsy le izy tena mahitsy be mihitsy le teny dia mbola mitoy le teny mangata amiko dia omeko lovanao ary ny jentilisa ary ny faran'ny tany ho fanananao zany hoe ity zanaka ty zany zay naterany dia zao homena olovany any jentilisa ary ny faran'ny tany ho fananana ny voalaza ny bokon'ny salamo ianao jerevantsika indray zay raha ny mpaminany raha misy miteny mikasika an'io tokoa any hoe tena ty zanaka nateraka Andriamanitra ty zany dia nambaran'ny mpaminany ihany koa na ny salamo jerevantsika hoe tena nanomena azy ny jentilisa ary nandefa azy ho tonga hatrany aparan'ny tany mihitsiny zao jerevantsika indray ten'Andriamanitra mikasika ny amin'izay hitantsika mazava be mihitsiny hoe omeko anao lovanao izy ny jentilisa ary ny faran'ny tany ho fanananao zany hoe lasa ny dosatra ny aparan'ny tany any zany lasa lovany jentilisa dia indraindray mafitsika any amin'ny tenin'ny mpaminany zay teny zay raha ohatra ka misy satria zany teny taminao teo hoe ny teny dia tsy maintsy jerevantsika arakalana sy ny mpaminany ary ny salamo satria teny dadabe Mose zay satria ny mpaminany dia any amin'ny teny Mose no namoaka an'izay ny bokon'ny salamo dia mpaminany ihany koa nanao an'izay dia ho azaventsika araka an'izay ny fahamarinana ny teny zany dia ovaketsindreo tsika jery soratra masina any amin'ny bokon'ny Isea any indreo no jerikena zay tsika amin'ny bokon'ny Isea toko roa amby efapolo ny andininy fahena aloha ny vaketsika Isea dia ny 42:6 vaketsika keo zay Isea 42:6 jerentsika hoe mifampitoy tsara ve ny tenin'ny mpaminany sy reto zavatra reto anaporofo zany tsika hoe tena io zanak'Andriamanitra io tsy hoe koa hoe nandeha ho azy le teny fa nitoy le teny hoe lasa ho fanekena ho an'ny olona izy ary famonjenatra ny aparan'ny tany Isea 42:6 ny vaketsika zany aloha zay izao iava efa niantso anao tamin'ny fahamarinana sy ny tantana ny tananao dia hiaro anao ka hanome anao ho fanekena ho an'ny olona ary ho fanazavana ny jentilisa zany ety indray zany dia misy fanambarana ny men'Andriamanitra mihitsy ny fa
misy fanekena ho an'ny olona rehetrarehetra zany, ary sady ho fanazavana ny jentilisa de tsisa moa io nefa ho an'izay maheno fampianarana fa iahosoanina anao an'izay sary zay. Tonga fanazavana ny jentilisa izy satria afaka tamin'ny fahotana ny jentilisa, lasa tsy mahay manoto intsony ny jentilisa. Nahazo fifanekena tamin'Andriamanitra zany ny olona rehetrarehetra, ka izay le hoe tena tongatra any am-paran'ny tany mihitsy ny fanazavana, ary tena tongatra any amin'ny faran'ny tany ny famonjena tanteraka ny tenin'Andriamanitra. De mbola mafisika kely azy teny zay eo amin'ny Isaia 49 Isaia 49 vakitsika, Isaia 49 vakitsika kely ato Isaia 49 deo amin'ny andininy fa enina andininy fa enina eno izy, mbola zavatra kely foana raha tonga mpanompoka anandratra ny fireneny Iakoby ianao ary ampody ny Israely sisa voaharo. Fa omeko fanazavana ny jentilisa koa ianao mba ho famonjeko hatrany amin'ny faran'ny tany. Io zany le hoe tonga famonjena izy hatrany amin'ny faran'ny tany ary ho fanazavana ny jentilisa. Ka le zanak'Andriamanitra natena hoe zanako alohandroany de omeko ho fanananao hatrany amin'ny jentilisa, nambaram-paminany koa izy hoe lasa fanekena izy io ary lasa famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany de zao hitan'ny jentilisa zao. Ny jentilisa de nentana azy aty Madagasikara zao nipoeran'izany teny zany Madagasikara de anatin'ny klasin'ny jentilisa fa jentilisa efa niara-dia tamin'ny Yehosoa ary lasa zanak'Andriamanitra. Ary zany ny antsoinantsika rehetrarehetra eto ambonin'ny tany hitodika mankany zanak'Andriamanitra io satria tena nisy niteraka izy. Ny teny olona mantsy hoe tsisy Andriamanitra miteraka zany de mazava be fa tena niteraka izy ary efa nateraka izy de atao tongatra any am-paran'ny tany mihitsy ny momba anazy hoe vetsika indray mandeha salamo teo salamo 2:7 avetsika vakina am'izay le izy salamo 2:7 ary ny 8 de zao ny voalaza ny soatra masina, ilaza zava-boatendry aho iavany laza tamiko hoe zanako ianao, tena nitsindriny mihitsy hoe zanako ianao, izao miteraka anao androany ary miteraka eo Andriamanitra io ny dikazay ary natao zanaka le niteneniny de izy hoe manga tamiko de omeko olovanao ny jentilisa ary ny faran'ny tany no fanananao. Zay de lasa hatrany de famonjena ho an'ny jentilisa araka ny tenin'ny mpaminany ary ho famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany ary lasa fanekena ho an'ny olona rehetrarehetra izy. Zay zany le zanaka voalaza ty hoe izy ny lasa ho mpamonjy an'izao tontolo zao. Zay lasa lovany daholo zao tontolo zao zany, anazy zao tontolo zao ny dikany zany, tsy ny momba azy rehetrarehetra. Tatsika am'izany fa tena mitombona be ny tenin'Andriamanitra hoe ray zay aloha ary namafisy ny mpaminany le teny. Io fanekena ho an'ny jentilisa, fanekena ho an'ny olona rehetra, famonjena hatrany am-paran'ny tany, fanazavana ho an'ny jentilisa, vo hitantsika an'le sarin'ny boky Isaia 49:7 6 teo 49:6 sy ny Isaia 42:6 any koa niarany mindro mafy an'izany mihitsy. Ka hitantsika am'izay zany hoe tena miteraka eo Andriamanitra io, valiteny zany menan'le olona zay milaza fa tsisy Andriamanitra miteraka de tena miteraka mihitsy izy ary tena namafisy ny mpaminany mihitsy ary hoe fanekena ho an'ny olona izy fanazavana ny jentilisa izy ary famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany, tena tanteraka ny famonjena ho an'ny olona. Tanao am'izany fa diso be le mihevitra hoe tsisy Andriamanitra miteraka zany fa tena misy izy ary namafisy ny bokon'ny salamo sy ny mpaminany. Dao indraytsika ary jery ny teny anakaikinay hoe tena misy mihitsy ny hoe Andriamanitra miteraka zany araka ny bokon'ny salamo 4:20 salamo 82:6 ndray avaketsika ty salamo de ny 82 de ny andininy fahenina. Hoy izao Andriamanitra ianareo, lao atao ngezangeza mihitsy iny. Hoy izao Andriamanitra ianareo ary zanaky ny avo indrindra ianareo rehetrarehetra. Tena miteraka zany Andriamanitra ary rehefa miteraka izy de nylazay fa Andriamanitra mihitsy no nitenenena azy. Nge vakitsika amin'ny teny frantsay indray moa zany ambarany amin'ny teny frantsay de mba zavatra tokony asitsika psaume
somary vetsika kely mijery ato kely mba somary j'avais dit vous êtes tous des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Tena miteraka mihitsy ny Andriamanitra tika zany. Ary Andriamanitra zany tena miteraka araka ny boky ny psaoma io. Zay, vous êtes tous des dieux. Andriamanitra ianao rehetrarehetra. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Zany hoe zanaky ny avo indrindra mihitsy ny rehetrarehetra. Ka mazava be zany am'izay teny zay fa tena Andriamanitra dia miteraka ary tsy misy afaka mamaly an'izay ty mazava hoe soratra masina io. Ka raha ohatra ka soratra masina miteny am'izay hoe zanak'Andriamanitra narehetra, lay zanak'Andriamanitra avy any amin'ny lanitra zany tena zanak'Andriamanitra automatika mihitsy izy. Mazava be zany, tsisy afaka mamaly an'izany na kely hoe tsy mety zany teninao satria ka io soratra masina ka. Raha ohatra ka jery teny maro samihafa mikasikasika ny am'izay ndray ahoana ny tokony anamafisana antsika ny mikasika ny am'izay dia izao ny voalaza ny ten'Andriamanitra hoe raha ny voalaza mantsy ny ao amin'ny Salamo 82:6 io dia manapofy mihitsy ny Andriamanitra ny zay naterak'Andriamanitra zany. Hoe raha niteraka zany Andriamanitra dia mazava ho azy Andriamanitra ny zanany. Ka raha ohatra zany ka niteraka Andriamanitra tokoa hoe zany niteraka anao androany dia tsy maintsy Andriamanitra iny zanany iny. Ohatra hoe raha miteraka ny omby dia tsy maintsy omby ny zanany. Raha miteraka ny olona dia olona ny zanany. Fa raha miteraka kosa ny Andriamanitra dia tokony inona ny zanany aminao? Dia tsy maintsy olona ny zanany, Andriamanitra ny zanany, Andriamanitra anazy dia Andriamanitra ny zanany. Ka tokony tonga saina tsara mihitsy nareo amin'izany teny mahafinaritra sy tena ina moa zany tena sady soa indrindra no mahafinaritra indrindra. Ka noky itsika mbola misy teny Andriamanitra ho jerevantsika tsara ato amin'ny avetsika amin'ny hoe Salamo 2:7 eo misy teny tsindriana kely ao amin'ny Salamo 2:7 aloha avetsika vakiana kely ho fanamafisana. Salamo 2:7 avetsika Andriamanitra vakiana ingety ny zavatra tiako hanamarena antsika kely. Salamo 2:6 sy ny 7. Sept huit moa zafatika efa diso ndretika. 7-8 io 7-8 iava laza tamiko hoe zanako ianao zao niteraka anao androany manga tamiko dia omeko lovanao ny jentilisa ary ny farany tany ho fanananao dia ny andiny fasivy ary ho toritorinao amin'ny tehim-bizy toy ny famaky vilany tany no amotsamotsananao azy. Zay zany hoe lasa tena poteny amin'ny tehim-by mihitsy zany ny olona zany. Dia tsy misy namoaka an'izany fanambarana zany afa-tsy ny tao amin'ny Ahosoarery any. Izy ireny natateraka an'izany teny zany satria izy namoaka fanambarana mihitsy ny Ahosoa ary izy nampianatra an'izay mihitsy ny hoe anoritoro ny olona amin'ny tehim-by mihitsy izy. Donc jerevantsika teny Ahosoa zay karotsika kely zay vetivety kely izy moa zany misy an'izay teny zay araka ny epoky Apokalipsy toko faharoa. Apokalipsy toko faharoa andininy fahaenina amby roapolo sy ny 7 ohatra ny hoe toko sy andininy daholo no menao kosa ka marinako. Aiza moa tsy ino te voaviny teny hoe zay tenin'ny mpaminany no enony ka ny tenin'ny mpaminany hitantsika rika hatramin'ny lalàna sy ny mpaminany ary ny Salamo. Any no mandeha ny tenin'ny mpaminany dia zay ny hamakitsika an'izay. Dia vakitsika ny Apokalipsa 2:26 andiny 27 ary zay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia meko fahefana amin'ny jentilisa andiny 7 ary andry azy amin'ny tehim-bizy ka noritoro azy toy ny fanoritoro ny vilany tany dia arak'izay fandraisiko tamin'iraiko. Io zany le teny Ahosoa fa teny izy ny ianao an'io. Dia ohatrany hoe ka Ahosoa ange no teny an'izany fa tsy le mpaminany tare. Ka izay mihitsy le fanlaza taminao fa Ahosoa dia tena nateraka izy. Ary io Ahosoa io ilay nitenen'ny mpaminany fa ho avy tokoa izy ary zay le izao resantsika zao hoe io fa nateraka izy aloha. Ka ianareo le miteny hoe tsy misy an'izany Ahosoa nateraka zany dia zay le izy io ka io izy io nateraka. Ny ten'Andriamanitra ny teny hoe zany niteraka anao androany dia tena nateraka mihitsy izy.
ka eo zany tsika dia mahita mihitsiny hoe nateraka io Joshua io ary izy ny hoe anoritory ny olona mitehim-by dia io hitantsika mihitsy hoe ao am-bokin'ny apokalipsy am'izay ny hitantsika ny teny miverina hoe Joshua ny antanteraka an'izay zay mazao aloha zany eto hoe fa tena misy ny momba ny Joshua tena hoe hoateraka izy ary misy ny fitohizan'ny teny araka ny hoe Andriamanitra niteraka tokoa hitantsika tao amin'ny Salamo 2:20 teo hoe tena hoe niteraka eo Andriamanitra io ka raha niteraka izy dia tsy azonao lavina intsony fa tena miteraka Andriamanitra sy aloha ilaza hoe tsy marina zany ko marina ry izy ioko ohatsika aloha jery teny manaraka andeha aloha mikasika ny am'izay hoe tokony amafisitsika an'izay hoe miteraka Andriamanitra dia ndao nge vakitsika am'izay ny teny Andriamanitra ny bokon'ny lioka ny fahatanterahany teny io am'izay zany atika hatrany filazantsara reo teny rehetra nytenentsika teo hoe mandety tety de misy an'zao de misy an'zao de misy an'zao de jerevantsika ataon'ny filazantsara hoe marina daholo ve zany de ao raha ty fahatanterahana amin'ny teny ty no jerevantsika lioka toko voalohany 2:30 no jerevantsika voalohany lioka 1:32 ve raha teny an'izay raha ny mpamina ny teny aloha tany de ny existe ve zany histoire zany tateorina lioka 1:32 lioka 1 manambara zany fa Andriamanitra Joshua de jerevantsika atako ny ato am'izay voalazan'ny vavolombelona toy zany ataontsika hoe vavolombelona tany amin'ny jiosy fa sy taty Madagasikara fa ny vavolombelona tany jiosy no manambara an'izao teny rehetra zao izy ho lehibe ka atao hoe zanaky ny avo indrindra varavara be mihitsiny io tsy izy moa fa Joshua ary Andriamanitra ny miazy ny seza fiandrianany any Davida rainy ny seza fiandrianany any Davida rainy zany hoe eto zany de ity satria Joshua miresany io nge vakitsika manontolo izy sokafana manontolo zany arika hatramin'ny 30 ringa man'izay zay amin'ny lioka 1:30 zany lioka 1:30 aotsika minomoka miteny ary io la anjely taminy aza matahotra ary mary hafa efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao ary indro hitoejazy ianao ka hiteraka zazalary ny anarany de ataonao hoe Joshua 2:30 izy de ho lehibe mihitsiny ka atao hoe zanaky ny avo indrindra de iavany me Andriamanitra ny miazy ny seza fiandrianany Davida rainy zay de zany voalazany Andriamanitra hoe tena menana azy seza fiandrianany Davida rainy le ho tonga ampanjaka izy zany dikan'izay ka reny zany le teny natanteraka ary amin'ny tenin'ny mpaminany de io tokoa izy fa lazaina hoe zanaky ny avo indrindra tena nateraka Andriamanitra izy dikan'izay reny le fitenin'ny fahatanterahanatika tamin'ny testamenta vaovao zany araka ny voalazany ny soratra masina mbola jery fanatantarana ny teny be deabe moa tsika androany araka n'izay azo omena do ndraytsika jery ten'Andriamanitra fandray araka n'izay teny teo zay de avaketsika lay amin'ny bokin'ny Matthieu toko 7:17 Matthieu 3:17 de afaka manaraka daolonareo alefako miadana tsara am'izay tsika tena afaka mijery tsara hoe tanteraka daolo marina ny teny teo hoe tena zanak'Andriamanitra mihitsiny izy Matthieu 3:17 de indray ny teny anakaiky zay ntsika avy any amin'ny lanitry ny lanitra tany ambony tany mihitsiny zao ny vavolombelona maro ny aranahita anazy taty ambony tany ary injao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako zay sitrako mazava be mihitsy io Matthieu 3:17 io avy any amin'ny lanitra mihitsy le feo ny teny hoe zanako malalako tia ary sitrako mihitsiny fanambarana hitany be sy ny maro zany rehefa natao batisa Joshua tamizy natao batisa mantsy izy io zay ny voalaza tamin'io fotoana io de ijery teny hafa ndraytsika mbola fanamporofona fa tena avy any amin'ny lanitra mihitsy le fanamporofona satria ny ato tsy mino le jiosy sasany de voatery mena fanamporofona avy lanitra izy ndray tsika de jery toko sy andiny hafa ndraytsika mikasika ny Matthieu 17:5 ndray no jerevantsika de afaka mijery daolonareo Matthieu 17:5 de afaka mamadika baiboly moramorona hanaporofotsika zao famarina zao Matthieu 17:5 rehefa niakatra teo tendrombohitra indray zareo mpianatra miaraka tamin'ny Joshua dia nisy rano nanarona ny Joshua ary nisy feo avy eo amin'le rano avy any amin'ny lanitrinanitra ny teny hoe ity ny zanako malako zay sitrako izy no enoy Matthieu 17:5 raha mbola ny teny izy de indro nisy rano na mazava nanarona azy ireo Joshua sy ny mpianatra zany ary injao nisy feo avy tao amin'ny rano nanao hoe ity no zanako malalako zay sitrako izy no enoy tena nresaka direkta tamin'ny mpianatra izy no afaka tsy mino an'izany fa zavatra misy zany ary ny témoignage de ny mpianatra
mpianatry ny apôstôly zay nahitany zava-bitany Yehosoa zay mbola meko daholo ny faminaniana ny soratra masina milaza fa tsy azonao lavina mihitsy Yehosoa io fa alevako tsy ekely io satria itsika ety mbola miteny an'le hoe zanako tena niteraka tokoa ve io Andriamanitra io de tena feo avy eny an-danitra mihitsy no miteny hoe zanako malalako sady sitrako io zay témoignage le teny mpaminany ireo hoe za niteraka anao androany ka raha ohatra anao ka milaza fa Yehosoa koa de nisy mpaminany ary mpaminany izy ka izy mihitsy angeny ny voanjo teny zao hoe zanako ianao e ka raha ny mpaminany Israelianina Riseara mba enonao daholo Jeremia sy ny maro samihafa Hosea inona ny tsy inonao any Yehosoa fa teny Yehosoa nge io e atria Yehosoa de mpaminany lehibe teo Israely ary ninony olona ny teniny afa-tsy ny tsy tiana azy satria ny mpaminany reo de samy tsisy mpitira tao Israely raha zany hoe nitsoratra masina hoe novoninareo ny mpaminany tapitra ny vonoany zareo ny mpaminany ka eto ny tenin'Andriamanitra dia mazava sy mihitsy be mihitsy hoe lay mpaminany Yehosoa mihitsy no miteny fa nisy teny miteny tany fa tena zanak'Andriamanitra mihitsy hoe zanako malalako zay sitrako izy no enoy ka le Yehosoa zay mpaminany mihitsy no miteny fa zanak'Andriamanitra izy tsy azonao lavina zany dikan'izay fa raha mandray anao fa tsy mpaminany izy a de zay ndray resaka hafa fa ny tena marina mpaminany izy samy mahafantatra fa mpaminany Yehosoa satria nitondra ny tenin'Andriamanitra maromaro nampatsiaro ny tenin'Andriamanitra ihany koa izy a no zany ny mampaminany anazy ary fantatry ny olona fa mpaminany izy zay ka rehefa mametraka koa fa mpaminany izy de io ny teny nolazainy hoe iteny zanako malako zay sitrako izy no enoy avy any aminy zany fanambarana zany ary ny dadany mihitsy no teny tamin'io fotoana hoe zanako io ka ahoana menao ny amaly hoe tsy zanany izy nefa anotainina mipetraka satria ny rehetrarehetra milaza fa mpaminany Yehosoa ka raha mpaminany izy de izy milaza fa misy ny teny taminy hoe zanako ianao ahoana zany ianao am'zay misy ny tena aky zany dikan'izay ary le feo tsy evy tia tany fa avy any amin'ny lanitra ambony tany any amin'ny lanitra ny feo nyteny taminy hoe zanako ianao zany teraka anao mazava zany zany fanambarana zany fa tena tateraka ny tenin'Andriamanitra satria Yehosoa de mpaminany mazava angaman'izay dao ndre tsika aloha jery tenin'Andriamanitra fanamariana foana ny amin'ny filazana fa tena Yehosoa zany de tena zanaky ny avy indrindra de ho jerevantsika tsara koa ny tenin'Andriamanitra eo Luc 22:70 jerevantsika kely izy Luc 22:70 de afaka mijery dao tsika eny tokantrano any Luc 22:70 hoy ny teto zany le Yehosoa no natao ankety hoe zanak'Andriamanitra ve ianao de hoy izy ny tenin'Andriamanitra ianao nge Luc 22:70 de hoy izy rehetra zanak'Andriamanitra ary ve ianao ary hoy izy taminy voalazanareo fa izao no izy tena mahitsy be mihitsy teny Yehosoa hoe zanak'Andriamanitra mihitsy ny izy tena ny mihitsy no miteny direct am'izay zanak'Andriamanitra ka ho any zay rehetra milaza fa mpaminany izy a de iraka Yehosoa de le iraka mihitsy no miteny fa za ngeika zanak'Andriamanitra ahoana moa zany anao milaza fa tsisy Andriamanitra niteraka nefa ny izy io milaza fa zanany izy io tanao tsy mampitombona zay teneninareo nefa ny tenin'Andriamanitra de miteny hoe meno ny teniny mpaminany ka Yehosoa nge mpaminany mpaminany mihitsy ny izy ary mpaminany teo amin'ny Israely izy tsy zay tsy mahay an'izany ka raha ohatra ny anao ka milaza fa tsisy tsy mpaminany Yehosoa efa zay efa zavatra hafa am'zay izy fa izy ary nambarany mpaminany rehetra zay ho jerevantsika am'izay hoe inona daholo ary nantanteraka atao amin'ny Yehosoa fa ny anazy ary ny voanao tena goavany satria zay teny rehetra nytenen'ny mpaminany nanondro anazy daholo fa ny mpaminany rehetra tao Israely de nanondro any Yehosoa daholo hoe io nle tena fatanterahany teny ary tonga atao aminy ny teny rehetra marina zany dao raha vaketsika any mbola toizantsika ny teny fa izy mihitsy le zanak'Andriamanitra ary tena niteraka mihitsy io Andriamanitra io araka le teny hoe zanako ianao za niteraka anao androany de mafitsika indray zany fanambany retindra zany atsika moa de manamarina ny teny foana nataontsika androany araka ny Jaona 9:35-38 Jaona 9:35-38 Jaona 9 Jaona 9:35-38
35 hatramin'ny 38 nofakitsika izany. Yahosoa nandrefa efa androana lehilahy, ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe Yahosoa zany ty nahita azy ty, mino ny zanak'Andriamanitra ve ianao? Zanak'Andriamanitra ndray ty resany ty. Raha lehilahy namalika anao hoe iza moa izy tompoko, mba inoko azy? Da hoe Yahosoa taminy, efa nahita azy ianao a, sady zay miresaka aminao zao no izy. Zay. Io zany ny Yahosoa mihitsy miteny hoe efa nahita azy ianao ty miresaka aminao ty mihitsy le zanak'Andriamanitra. Le Yahosoa mihitsy zany efa niteny direct. Nohony amin'le tenin'ny mpaminany rehetra hatramin'izay a, hoe izy tena zanak'Andriamanitra mihitsy izy ny zanaky ny avo indrindra. Mazava zany zay teny rehetra zay. Tena mipetraka mihitsy zay zany fa tena izy ilay tena zanak'Andriamanitra voalaza. Ary izy raha moa mpaminany Israelianina. Araka ny nambaran'ny Israelianina fa mpaminany Israelianina izy. Zay. Zay aloha zany ny fanaporofona araka ny teny zany hoe ny mpaminany dia nanaporofo dolidoly ny fahatongavany teo zanak'Andriamanitra ty. Hoe io zany dia te ho ateraka, ary ijerevantsika indray hoe rehefa tonga tokoa hoe Yahosoa dia ny teny mihitsy ve ny jiosy fa tena mpaminany ndray izy. Zay zany no mamafitsika azy hoe tena laza ve ny jiosy fa tena mpaminany Yahosoa io, ary tena amin'le tenin'Andriamanitra hoe mpaminany tonga ao Israel. Mariko anefa ny aloha fa ny jiosy dia tena tsy mety mino ny mpaminany, satria ny mpaminany miteraka loza ho azy ireo foana ary vonony daholo rehefa avy eo. Anisan'izany moa Yahosoa hoe rehefa tsy tiany dia vonony. Zay natonga ny Yahosoa hoe ny mpaminany dia vonona reo eto foana. Zay ny zava-misy tany Israel moa zay. Fa aloha jerevantsika ny zany aza hoe Yahosoa hoe dia tena klaseny jiosy mpaminany a, onge tsika jeren'izay aloha, satria ny olona no klaseny hoe mpaminany na tsy mpaminany. Fa rehefa fantany hoe ny atao hoe mpaminany moa tsy dia mitondra teny. Ka rehefa mitondra teny a, dia zay ny atao hoe mpaminany. Ka Yahosoa tena mitondra teny mihitsy. Teny fiaviany fiafarany zao tontolo zao, ny momba ny lozanjoany olona amin'ny tsy faharan'ny tenin'Andriamanitra, nampafantatra ny olona ny loza teraka ny fahotana io, nampianatra ny hoe mba minoana azy aloha fa zange ny raha ndray, nampafantatra be dia be ny olona izy, nampitombo an'ireny mofo teny amin'ny tendrombohitra reny. Mpaminany mahavita zatra goavana ohatran'ireny. Ny olona manasitrana namara sy ny karazany reny a, mpaminany manao andrehany asa reny any amin'ny jiosy zany. Olona voahiraka manao andreny a, ary sika mpaminany daholo manao andreny asa mahagaga reny. Zay na tonga ny Yahosoa klasy eo mpaminany. Dia ndao tokoa jerevantsika loatra ka atao anatin'ny klasy ny mpaminany tokoa Yahosoa, afaka mijery sotra masina avy hatrany tsika rehetrarehetra, araka ny Matthieu 21:11 vakitsika avy hatrany a. Matthieu 21:11 ingetsika maki an'izay avy hatrany a. Ny momba ny Yahosoa hoe tena mpaminany ve izy araka ny jiosy a, dia mazava be fa ny jiosy mihitsy nametraka anazy ho mpaminany a, fa tsy koa ny izany no nametraka an'izany. Matthieu 21:11 moa izy teo, 21:11 vakitsika amin'ny anaran'ny Yahosoa. Ary ny vahoaka no milaza hoe izao no Yahosoa mpaminany zay avy any Nazareta amin'ny Galilea. Ny vahoaka mihitsy ny Israelianina no miara-miteny fa Yahosoa dia mpaminany. Ka lozika be zany zay tenen'ny Yahosoa fa mitombona mihitsy, satria ny mametraka anazy ho mpaminany dia tsy izy koa no masoratra hoe za mpaminany. Fa ny olona no mahafantatra an'le asany hoe mitondra ny tenin'Andriamanitra, ka rehefa mitondra ny tenin'Andriamanitra dia hoe mpaminany. Dia zay ny definition hoe mitondra ny teniko izy dia noho ny teniny. Dia anisan'izany Yahosoa le izy le mitondra teny a, tsy hoe vao nanomboka efa ny afaraparana anio hoe. Ary ny vahoaka ny laza hoe izao no Yahosoa mpaminany avy any Nazareta amin'ny Galilea. Ny vahoaka mihitsy miara-ny teny izany fa tsy izy namorona ny tenany hoe ao mba ho sorom-paminany. Satria zay mpitondra teny zay ny definition ny mpaminany teo Israelina. Misy izy mitondra tenin'Andriamanitra dia mpaminany daholo izy zay. Zay ny voalaza soatra masina daholo veantsika tsara mihitsy ny Deutéronomie 18:15 tsy mety apetraka antsika mihitsy ity fepetra ity. Afantarana hoe ahoana moa ny atao hoe mpaminany, dia zay mitondra tenin'Andriamanitra ny atao hoe mpaminany. Ka Yahosoa nanao an'izay. Deutéronomie 18:15. Zay natonga azy nampianatra ny olona teo tendrombohitra, nangolo ny olona dia nampianatra izy. Zay natao hoe mitondra teny, ary natao hoe mitondra teny avy amin'Andriamanitra natao hoe mpaminany. Dia zay no natonga an'ilay vahoaka teo ny teny hoe mpaminany lehibe mihitsy ny vahoaka ny arany teny an'izay. Deutéronomie 18:15. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny raha lanao tahaka no atsangany avy Andriamanitra ho anao, izy no henonao. Zay.
satria maninona eo amin'ny 7 sy 9 vaketsika zany. Mpaminanao tsangako azy avy amin'ny rahalahiny tahaka anao ka ataoko ambava ny teniko ary olazainy aminy zay rehetra andidiko azy, de tonga tokoa Jehosoa rehefa tonga de nampiantso ny vahoaka de natorony Jehosoa daholo ny tenin'Andriamanitra, zay no mampaminany anazy. De zay na tonga an'le vahoaka niarany teny hoe mpaminan'Andriamanitra lehibe mihitsy izy satria tao ambavany Jehosoa ny tenin'Andriamanitra ary olazainy aminy zay rehetra andidiko azy. De tsy maintsy miteny zany io mpaminany io, ohatra ny Jeremia, ohatra ny Isaia, ry Daniela sy ny maro samihafa de samy miteny ary tonga tao amin'ny Jehosoa io fanambarana io. Ary na spesialan'ny Jehosoa kosa nefa eny le mpaminany rehetra ny ara-nanondra ny Jehosoa daholo ndray tao ny fiafarany teny zany, zay le izay. Fa ny olona kosa de nafantatra mihitsiny fa Jehosoa le mpaminany lehibe araka le bokytsika hitantsika tao amin'ny Matthieu 21:11 teo jerefantsika indray mandeha. Matthieu 21:11 avetsika indray mandeha le tete ahitanareo tsara mihitsy hoe ny vahoakany no naheno an'le teny no nametraka hoe mpaminany lehibe mihitsiny io. Fa tsy haiko hoe zany namoromorona zany hoe mpaminany izy fa ny olona mihitsy no teny an'izany ary Israely ihany. Ary ny vahoaka no nilaza hoe, zany hoe ny vahoaka no miteny hoe tena mpaminany io. No zany tsisy afaka mandany iny izy any satria ny vahoaka Israelianina tamin'izany no miteny hoe mpaminany lehibe mihitsiny io zay avy any Nazareta ny Galilia. Zay tonga nateny tareo hoe ny ahafantarana fahampaminany de le mitondra teny, mitondra hafatra ary ny olona tonga hiaino anazy mpaminany izy ndika zay. Mitondra teny izy ny Jehosoa moa vao misy spesiala fa izy tena narahan'olona mihitsiny. Ka izy moa nanatsangana maty be lehibe ny zatra nataony de vao mena naraka azy mihitsy ny olona no sady mitondra ny tenin'Andriamanitra izy, mampianatra ny olona ny tenin'Andriamanitra tena izy satria izy ny tena hitondra ny famonjena. Zay no profa tena mpaminany zany Jehosoa zany. Ijery tenin'Andriamanitra fandretsika araka voalaza ao anatin'ny ino moa ao anatin'ny soratra masina hojerevantsika ny bokyny Lioka 24:10 zany 24:19 hojerevantsika tsy avy Lioka 24:19 Lioka 24:19 ka maty de fampiana zavantsika ny ino moa ny zavatra rehetrarehetra nga maty. Lioka 24:19 fa izy taminy Jehosoa zany ty manontany ty zavatra manao ahoana moa izany. Jehosoa zany manontany an'ity mpirahalahy ty fa mpianatry Jehosoa moa reo. Ary hoy izy roalahy taminy ny amin'ny Jehosoa zay avy any Nazareta mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatren'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Zany hoe tena mpaminany mahery mihitsy izy tamin'ny asa sy ny teny teo anatren'Andriamanitra mihitsy sy ny vahoaka rehetrarehetra. Zany hoe ny vahoaka rehetra mihitsy zany de miara-mahita sy milaza fa tena mpaminany mahery mihitsy ny ty Jehosoa ty. Zany ny zava-misy zany. Ka hitantsika am'izay fa hoe tena voaporofo zany fa tena mpaminany io Jehosoa io ary mpitondra ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny vahoaka mihitsiny zay ny hoe teo anatreny vahoaka mihitsiny izy. Fa tsy hoe mpaminany miafinafina tany fa teo anatreny vahoaka mihitsiny izy. Ka izay zany no manaporofo fa tena mpaminany Jehosoa ary zay ny teneniny zany de marina avokoa. Rehefa ny teny hoe zanak'Andriamanitra de zanak'Andriamanitra izy, teny men'Andriamanitra azy zany zay. Kanefa moa tezitra ny olona rehefa nahenao zany de ny vonoiny. Anisan'ny namana anazy mihitsy moa kinakireny hoe laza izy fa Andriamanitra de lazako izy fa nanisakisaka ny sabata, tezitra am'izay ny olona. Zay no natonga anazy tena nyvonoin'ny olona satria milaza ny tena ny fandriamanitra izy satria izy ny teny hoe zanak'Andriamanitra de ny vonoin'ireo. Zay no nahafaty an'iny Jehosoa ndra tsy hainareo lay mpaminany lehibe teo Israely. Fa izy mihitsy ny zay mpaminany satria hoe zay mitondra ny tenin'Andriamanitra no hoe mpaminany. Ka Jehosoa tena mitondra ny teny be dehibe mihitsy be dehibe mihitsy azy no nampianariny teo Israely. Zany natonga ny olona ny teny hoe mpaminany lehibe teo anatren'Andriamanitra sy ny vahoaka mihitsy iny. Ary tena mpaminany mahery mihitsy izy fa ny vonoiny Jiosy. Zay no mba ratsy an'le Jiosy zay. Zay mpaminany tonga eo amin'ny vonoiny daholo mandrak'andro hoany. Zava-misy zany. Ka noho ny am'izay teny zay zany de voaporofo amintsika mihitsy fa tena mpaminany Jehosoa ary izy tenany am'izay no teny hoe zazanaky ny avo indrindra. Ka raha ohatra ny ary moa ny mpaminany kely tany raha mba ninonareo kosany raha Jehosoa le anao fanenony hery sy ny fahifanatao Israela kosa teny hoe zanaky ny avo indrindra ahoana moa anao ny andany zany. Eo anarana vahoaka Israely ny teny misy le mpaminany izy. Ahoana moa ianao ny andany zany?
misy ndraotsika misy sary raiky tsy haiko na hitako ihany izy na tsy hitako a misy sary raiky zay atao tsara jerevantsika John 6:14 amy jerevantsika iny a reo mpilatano John 6:14 John 6:14 John 6:14 de zao miteneny ato zay ary ireny olona ireny rehefa nahitany famantarana zay nataony Josoa ino ke ity tokoa no ilay mpaminany zay fo tonga am'izao tontolo zao zay resy lahatra daholo ny olona rehetrarehetra zay nahita hoe ity le mpaminany ka ito zany miteny de milaza mihitsy ny amitsika mahitsy be sy mazava be hoe Josoa lay mpaminany lehibe mpaminany Israeliana ary ny vahoaka Israeliana de ny haiko fa mpaminany izy ka rehefa nyteny ty mpaminany ty izao de zanaky ny avy indrindra tsisy mahazo mamaly ary zay ny porofo niteraka Andriamanitra Josoa ny porofo niteraka ny Josoa mpaminany izy ary Josoa nefa tsy iza fa lay zanak'Andriamanitra ary ny teny hoe zanak'Andriamanitra zay ny fampianarana manaraka am'izay de tsetsika tena Andriamanitra ve Josoa fa tsy maintsy miditsy atsika eto tam'le fanaporofony hoe tena niteraka avy Andriamanitra ka le mpaminany laza fa tena misy mihitsy lay mpaminany le mpaminany laza fa tena misy mihitsy Andriamanitra miteraka hiteraka ny zanany izy a ary rehefa tonga tokoa le zanany de niteny le zanany avy any hoe de za zanak'Andriamanitra mazava tena misy ny zanak'Andriamanitra ary Josoa no nitondron'le mpaminany hoe zanako ianao za niteraka anao androany ary ataoko fananao daholo ny jentilisa jereo tokoa ny jentilisa fa lasa tonga nanatona ny Josoa ianareo jentilisa hafa firena zao antsoko anatona ny Josoa fa io le mpaminany lehibe hoe mpaminany Israeliana enona aza mihaino mpaminany hafa fa le mpaminany Israeliana no enona Josoa zay ary izy no teny fa zanak'Andriamanitra ka raha mpaminany izy tsy azonao lavina ma zanak'Andriamanitra anazy ary raha zanak'Andriamanitra de Andriamanitra ny dikan'izay de efa mazava ho azy zay le Salamy 82 sisiny vakitsika teo aloha tam'le fampianarana numéro 19 anga iny Andriamanitra nefa laza fa zanako ianao za niteraka anao androany de Andriamanitra izy zany dikan'izay ka eto zantsika de mety hoe tena niteraka Andriamanitra tena misy Andriamanitra niteraka saingy ny olana moa zany a de le jiosy tsy mety mino mpaminaniny zay ny loza fotsy zany hoe tsy misy mpaminany tsy masina taniny de reo le mpanohitra ny Josoa reo teneninareo rehefa mahita fa teny marina sy nahitany hoe nanao fagagana be Josoa de nialina le mpitondra fivavahana jiosy a de nilavo ny Josoa rehefa aveo fa ny vahoaka nahita fa tena mpaminany fa noho ny am'le fialinan'le mpitondra fivavahana jiosy de ny vonony zay fa tsy mahafoana mampaminany ny Josoa akory ny namin'olo anazy tsy mahafoana izy rantsangana tamy andro fahatelo ary ny fanaporofona fantsangana izy a zay afaka mifahotana fa raha vao ntsangana tamaty Josoa de velona dikan'izay izy a manan-kery daholo ny teniny a ary ny am'ny teniny manan-kery de afaka mifahotana zay miaraka aminy a vavolombelona zany masatriokany Josoa ziady a zay voaloha alarana am'zany ateo hoe tsy mahay manota sy tsy manao raha tsy ntsony zany zavatra mahafinaritra sy mahafaly mihitsy zany a zany ateo tena tsara indrindra zay etsonona tsika etra ato tokantrano tsy na mandeharehetra hoe andeo manatona ny Josoa am'izay a tsara be nge izy aleo manatona azy am'izay ka zay zany a no ambara amitsika tsiry avy hoe tanteraka ny teny a de aleo hiaraka amin'ny Josoa am'izay satria mazava ny tenin'ny mpaminany hoe mpaminany Israeliana enona ary ny Israeliana mihitsy no laza ny vahoaka fa mpaminany io Josoa io ka raha mpaminany any Josoa ny vahoaka mihitsy no teny an'izay satria izy mitondra tenin'Andriamanitra manamarina le définition-ny Moseri hoe izy no ampitondraiko ny teniko a ary zay teneniko aminazy a enonareo zay teneny aminareo nanao an'izay tokoa Josoa ary rehefa nanao an'izay Josoa de ozy ny olona hoe tena mpaminany lehibe mihitsy izy ary rehefa mpaminany lehibe izy de izy no teny hoe za de zanaky ny avo indrindra zanak'Andriamanitra ka rehefa nyteny izy hoe zanak'Andriamanitra ianao ve andaha zany ko izy raha mpaminany no miteny fa zanak'Andriamanitra izy Andriamanitra zany nampiteny anazy an'zany a tsy azonao lavin'izay mazava aloha zany fa mazava be fa tena niteraka Andriamanitra ary tena zanak'Andriamanitra mihitsy le zanak'Andriamanitra tsy iza io fa Josoa io natera io mazava be zay teny zay zany da am'izay tsika le jery hoe Andriamanitra ary ve zany le Josoa zay nateraka fa voapirofo ny tenin'ny mpaminany voapirofo fa zanak'Andriamanitra tokoa izy ary niteraka Andriamanitra tena voapirofo zay a voaporofontsika am'izay hoe tena Andriamanitra ary ve sa tsy Andriamanitra kosa ania zay ny fanaporofona farany a
dia misaotra betsaka antsika aloha ny aina fa ho rahantsika ny fampianarana manaraka indray zay a miraso antsika etra samy hitodika anatina le marina iahosoala toy izay adiany marina ary sambatra be tsika hoe nahitazany Andriamanitra tena mamonjy zany sambatra ve tsy anao ve mahita mpamonjy hoe tsy misy mpamonjy ka tsy mahafinaritra anao ve zany tonga amin'izany toerana zany hoe tsy mahay manao tentsony tsy mbola nisy Andriamanitra navitan'izany afa tsy sotriko aminao zao ary ny voalohany amin'izany dia za ny tenako izay mitory aminao hoe tsy mahay manao tentsony atao amin'ny Jehosoa ary zany ny tena hasambarana be zany hoe tsy manao tentsony zany sambatra ane zany ka ho anao zay tena maniry ny fahasambarana tsy any amin'ny vola ny fahasambarana tsy any amin'ny arena ny fahasambarana fa miha mampitebiteby reny indrindra amin'izao andro manahirana zao fa ny tena fahasambarana dia zany atao hoe olona lasa tsy mahay manao tentsony zany sambatra zany tsy mahay manao ratsy zany sambatra zany ao amin'ny Jehosoa rery ihany voafety zany ka zay ny tenan'izay ady aminao mba satrovan'ny Jehosoa manatona ny Jehosoa fa tena mbola tsy tary mbola afaka manatona tsara ianao hijery ny lesona manaraka indray tsika hoe tena Andriamanitra ve zany Jehosoa zany dia ny valiny sady omeko tena Andriamanitra izy fa aloha jerefantsika ny tenan'Andriamanitra zany efa afaka tsika misaotra betsaka dada Mahalaiava ano ny amin'ny teninao tsara loatra ny teninao ary tsy misy tsara tahaka an'izany nampianarinao sy nampahafantarinao an'io indray fa mpaminany lehibe zany Jehosoa zany ary ny vahoaka Israelianina mihitsy no niara-ny teny fa tena mpaminany mihitsy izy sambatra be zay mahafantatra an'izany teny zany ankehitriny tsy misy tokony hisalasalan'ny olona intsony fa zay ny tenen'i Jehosoa dia marina ary zay mametraka fa Jehosoa dia mpaminany ary iraka avy any miavo indrindra dia mana-pirofo fa manamarina ny tenin'ny dadabe Moshe zany milaza fa zay rehetra mpaminany dia ny rahan'Andriamanitra dia mila inoana ny teniny ka manomboka eto zany dia tsy maintsy mihaino ny tenin'i Jehosoa satria Jehosoa mihitsy no nolazaina fa mpaminany ary Moshe no nandidy fa inoana ny mpaminany Israeliana rehetrarehetra baiko avy any aminao zany dada Iava manapirofo be ny famarinana ny teny ankehitriny misaotra betsaka dada Maraiava fa io aza ny teny hitondra soa amin'ny zetra mandre mba ho afaka amin'izay ny fisalasalana sy ny fianana fa mba hanatona ny Jehosoa avokoa amin'izay ny olona dada Maraiava ao vonizeo ny tsy mahafantatra seny tsy malala ritra ampuizy dada Maraiava voninahitra anao mandrakizay misaotra betsaka ny amin'ny teny rehetrarehetra amin'ny ranao Jehosoa anaovan'izany fanaka rehetra zany halleloia amen dia miraso antsika etra samy teny Jehosoa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana amin'ny manaraka indray filomotoana